Fa ny miaravantsika rehetra amin'izao sabotsy fa 3 ny volana aprily 2024 izao, mba hitondra fanazavana kely fanampiny amin'ity resaka varianty sud-africaine ity ny tenako, satria ny hevitra tsy azo ny mampiazo azo ary koa mampiayay ary mampatahotra mihitsy azy. Ka zay mba briky kely hoentiko ho fanampiana sy fampaherezana ny mpiray tanindrazana. Ka ilay otrikaretina reniny na le hoe sosy ny androany nazahoantsika n'ity resaka covid-19 ity zany natsoina hoe SARS-CoV-2 dia nisy fiovana eo amin'ny toetran'ilay otrikaretina, zay le antsoina hoe varianty. Niova izy zany de natsoina indray zany ity le varianty sud-africaine ity hoe 501YV2, tsy de ny anarany loatra moa ny inona, fa efa misy eo amin'ny 20 eo zao ny varianty fantatra, fa ny tena betsaka zany de varianty anglisy, varianty breziliana ary indrindrindrindra ity varianty sud-africaine ity zay hita tany Sud-Afrique zany, tany Afrika Atsimo zany. Araky ny fanadihadiana nataon'ny manampahaizana dia nisy professeur iray antsoina hoe Vincent Maréchal, zany hoe virologue, zany hoe mpandinika ny resaka otrikaretina na ny virusy ity rangahy ity, zay zany moa no tokony ho asan'ireo communauté scientifique any amintsika, fa de tsy fantatra loatra inona marina ny tena ataon'zareo, tsy misy fanazavana ny vahoaka ny resaka araka ny fomba tena hoe scientifika momba n'ity valanaretina ity, momba ny otrikaretina tahaka an'izao ataoko zao, fa dia mampalahelo manaiky ho tsindrin'ny mpanao politika ohatran'ilay ramatoa sady profesora no lehibe ny fianarana ho dokotera, nefa de manaiky asaina amin'ny tanisa ohatra amin'ny tanisa baolina fotsiny, firy ny maty, firy ny zao sy zao, tsy misy fanazavana scientifika na de kely ary. Tsetsatsetsatseratra ihany iny, fa ity varianty sud-africaine ity zany ny mahafaly dia tsy misy hafa firy amin'ny ilay otrikaretina reniny na le SARS-CoV-2 ny fiantraikany eo amin'ny vatantsika olombelona, zany hoe eo daholy ny reny efa mahazatra antsika fantatra le famantarana na signe efa fantatsika teo aloha, fa ny tena mampiavaka azy tia de ny fifindrany malaky de malaky, zay ny tena mazava toza azy ity. Ary manarak'izany koa dia raha 20 taona na 70 taona mihoatra no tena voan'ilay covid-19 teo aloha, dia le covid-19 vaovao zao amin'ny alalan'ny varianty sud-africaine ity ohatra, dia avo niaingana ny fifindrany ary tanora kokoa ny olona voany, zany hoe raha teneniko hoe 20 taona ny teo aloha de zao izy na olona 90 taona na latsaky ny 90 taona dia voany. Ka misy fiantraikany zany eo amin'ny fianaky ny retina, le valanaretina, satria tsika raha izay no anisan'ny mba miaro ny firenentsika, satria hoe ny tanora ny maro anisa ka tsy de betsaka ireo marary, dia efa midina ambanimbany kokoa zany zao na ny tanora ara dia maro no voan'ity
variante sud-africaine ity. Ka rehefa mebetsaka zany le marary de mazava ho azy fa mebetsaka reo kagravy, ary rehefa mebetsaka ny kagravy de zay mitarika fabetsahan'ny olona matiny ity varianty sud-africaine ity. Tokony ho mailo de mailo isika rehetra samy mitandrina. Ka ny fiantraikan'izay fifindran'ny aingana de aingana zay a dia misy akony eo amin'ny fandraisan'ireo marary na ny prise en charge na ny fitsaboana an'ireo marary zany, satria maro be ny ray tonga jabon-tena, maro koa zany ireo marary mafy, zany hoe mila fitaovana maro kokoa, mila farafara, mila hopitaly misy farafara maro kokoa, ary koa mila fameloman'aina. Eto amintsika moa de ny oxygène aloha zany mbola tena takatry ny malagasy. Mila oxygène maromaro kokoa tsika eran'ny misimisy kokoa eran'ny Madagasikara. Ka misy fiantraikany lehibe eo amin'ny fanapahan-kevitra ara-politika am'ireo tompon'andraikitra zany, izay fianaky ny valanaretina aingana de aingana zay. Efa arahana mahita moa fa de débordé ary tena tsy voafehin'ny fitondrana tanteraka mihitsy izao toe-draharaha ara-pahasalamana zay mampanahy mafy tokoa izao, satria diso ny tarehimarika, satria tsy ampy de tsy ampy mihitsy ny fitiliana vita teto amintsika, nefa avy amin'izay tarehimarika zay no ahafahana mandrindra ny paikady entina hisakanana ity valanaretina ity. Ny fitiliana eto amintsika de latsaky ny ray isan-jato, zany hoe olona ray, latsaky ny olona ray ao anatin'ny zato no natao fitiliana hatramin'izao, hatramin'izay niandohany ity valanaretina ity. Ary vokatr'izay rehefa diso tsy fantatra ny tena habean'ny ilay valanaretina marina dia diso daholo ny paikady rehetra, anaovana diso ireo fiomanana, ahafahana miatriky zany na ara-pitaovana zany na ara-pitsabo na ara-oxygène na zay fitaovana rehetra mety ilaina momban'izany. Fa mampalahelo tokoa zany satria maro de maro mihitsy nefa ny ny fifindrana eto amintsika amin'izao fotoana izao zay manodidina ny 520 isan-jato. Zany hoe zay no zavatra azo mba arahana zany, zany hoe firy ao anatin'ny zato arakaraky ny isan'ny fitiliana natao zany sy ireo cas positif hita avy amin'izay, de eo amin'ny 520 isan-jato no na pourcentage na cas positif, zany hoe ao anatin'ny olona zato zany de misy olona 520 mitondra miditra arety. Vinavina fotsiny zany ary mbola lavitry ny tena zavatra marina, ka zay no tokony hamailo antsika menakavy sy hitandrina. Ny eo amin'ny lafiny ara-klinika
zany hoe fisehoan'ny aretina no tena mba iverenako manokana mba ampilamina ny sain'ny vahoaka ary koa afatarany hoe inona no fihetsika tokony ataony manoloana zay tranga manjoa azy. Ny saorana an'Andriamanitra aloha zany de tsy misy fiovana fa ny 5 isan-jaton'ny ireo mitondra ny otrikaretina dia tranga tsotra ary porofo mivaingana zany za zao ny afaka mijoro vavolombelona satria tratran'ity aretina mandroso ty na de misy fiarovana faran'izay azo ny saina eritreretina de tratra ihany zany teo amin'ny lafiny asa satria maro de maro moa ny marary atrehana am'izany ka porofo mivaingana zany fa tsy hoe zay voan'ity aretin'ity rehetra tapitro faty avokoa. Araka ny lazaiko teo dia ny 5 isan-jato ny olona mitondra ny otrikaretina dia tranga tsotra tsy lavitra mitovitovy amin'ny resaka gripa ka azo tsaboina tsara any an-trano. Aza mitebiteby fa arakaraky ny voanao sy tangoronanao andeha ilaranao eran'ity anina rehetra ity ivezivezy eo any ray anao mbola hanampy trotraka ny aretina ka tranga tsotra zay tena mpahazo ny betsaka zany dia tsy misy famantarana mihitsy zany hoe tsy sinona mihitsy ny sasany na io le atao hoe cas symptomatique ianao zany tsy mahafantatra mihitsy hoe marary nefa ianao mitondra n'ilay otrikaretina ary misy ireo manana famantarana maivana zany hoe ohatran'ny gripa mahazatra araky ny teneniko teo ka ny zavatra maika indrindra dia raha vao mahatsapa tena ianao zany fa hafahafa misy ohatran'ny mafana kely misy tazo kely zany tany amin'ny 20 degré any hoany raha manana termometra hijerena azy na marary an-doha na manakitsako ny vatana na vizaka na koa misy areti-tenda na koa maina zay ny tena fisehoan'le Covid-19 am'le variante sud-africaine dia misy ihany koa ny olona tsy maheno fofona fa ny tena maika indrindra zany amin'ity tranga tonontonony ity dia ny mitokana raha vao hitanao ianao fa hafahafa de alao tokamonina mba tsy hamindra amin'ny olona rehetra ao amin'ny fianakaviana zay ny maika indrindra ka le resaka tazo sy le aretin'an-doha sy fanakitsakoana dia paracetamol zany de efa mahavita an'io iny aloha ngambany mba takatry ny rehetra farafaharatsiny na rehefa tena tsy misy de tsy maintsy manatona toeram-pitsaboana mangataka an'izay dia tsy mahazo mihoatra ny 1 grama isaky ny 900 ary io de ho an'ny olon-dehibe fa tsy azo omenany zaza izay dozy zay satria farafahabetsany zany dia 4 grama isan'andro no azo ny olona tsirairay avao ka ny tsara ny zavatra hita sy
rehefa nandinika ny zava-misy eny amin'ny toeram-pitsaboana dia tsara ny mandray an'ilay paracetamol 2 grama isaky ny adiny enina. Tsy mila miandro hoe midina sa miakatra ny hafanana na marary ny andoha na manakotsako, fa voatapitra ny adiny enina, dify ny adiny enina dia mihinana anankiroa indray ny paracetamol, dia ohatr'izay foana ny tohizana hatramin'ny satria matetika dia ao anatin'ny herinandro zay dia efa tonga ny fahasitranana. Ankoatran'ilay aretin'andoha voalazako teo dia misy ny areti-tenda, misy koa ny koa-maina, fokoka kely ohatrany tsy misy, tsy mahazo reoka ianao fa ohatrany tsy avy, ohatrany mikohaka maina fotsiny zao fa tsy betsaka. Ny ravy tsara sy ny kininipotsy atao evoka dia tena miasa tsara amin'ny resaka areti-tenda sy koa-maina io. Misy koa ny havizanana be, ny havizanana be dia midika zany fa tokony hisakafo kanefa mazana dia mangidy dia mangidy ny vava, tsy te hitelikanina ka tsy mazoto homana mihitsy. Ny tsara amin'io dia farafaratsiny misotro rano betsaka, misotro ronono raha afaka misotro raha misy ronono, voasary makirana sy voankazo na akondro farafaratsiny, fa tsy maintsy asiana zavatra ao amin'ny vavony mba hitondra hery sy vitamine. Tena tsara moa raha manana misy fahafaha-mividy dia mihinana voankazo betsaka ary mihinana ireo zavatra vita amin'ny ronono, yaourt sy ny karazany, na dia tsy mazoto hihinana vary sy laoka aza. Le resaka tsy hoe tsy fahinoana fofona dia tsy tokony hatahitrantsika. Misy koa raha tsy maheno tsiron-kanina, fa le amin'le varianty sud-africaine dia ny tsy fahinoana fofona no tena misy, tranga misy. Zavatra tsy gravy mihitsy io, manjavona miala ho azy, afaka roa volana na mihoatra an'izany. Misy ary ny olona hatramin'ny enim-bolana mbola milaza fa mbola tsy maheno, fa tsy misy fiantraikany eo amin'ny, tsy atahorany eo amin'ny fahasalamany izany. Ilay resaka fahatsapana sepotra mazana amin'ny tranga maivana io dia vokatry ny tahotra, vokatry ny aia na hoe angoasy ny filaza azy, ka ohatrany mahatsara, ohatrany misy manindry ny tratranao, ohatrany tsy avy miaina, fa milamina tsara io rehefa manao an'le evoka amin'ny ravitsara sy indrindrindrindra le kininipotsy ho an'izay olona afaka mahazo izany. Dia misy koa raha ny tena izy zany amin'ny ankapobeny dia eo amin'ny 7 andro eo ny fahasitranana, manomboka miala daholo zany ireo famantarana sy ny klinika voatanisako teo ireo. Fa misy koa ny antsoina hoe covid long, zany hoe lava kokoa ny fitrangan'ireo famantaran'ireo, mety mahatratra 2 volana. Zay ny ahako no nanjoa ahako, fa tena nandraingirangy vao afaka tamin'ity raharaha ty, tsy afaka mitelina, tsy afaka manao ino, tsy afaka misakafo. Fa le test ataontsika zany le test PCR iny dia tsy negatif iny raha vao dila ny 10 na 14 andro, zany hoe 2 herinandro eo na manao test ary ianao dia negatif. Fa ny tena tandremana zany dia ny fifindrany ity covid-19 amin'ny endriny varianty ity, satria 3 andro mialohan'ny
fisehoan'ny famantarana na hoe ireo sinina ny lazaiko ireo 5 andro aorinany zay fisehoany zay, eo ny tena manindra lay Covid-19 ka tokony tandrina tsara zany am'le resaka fitokana monina. Misy ny olona milaza hoe manao masika rososina, fa raha mandamy manosaina moa zay maninona moa fa tsy voapirofo mihitsy hoe inona ny tombony azo amin'ny fitondrana arovava anankiroa, ary voapirofo indrindrindrindra fa reo arovava vitatsiny le lamba tsotra zairiny iny zany dia tsy maro firy amin'ity varianty ity, ka zay no iantsona ny mpitondra fanjakana hanampy ny vahoaka, hanome azy ny fiarovana arifomba azo anto, tsy de lafo, takatry ny vola zany, be ny vola azotsika, azo zaraina fiarovana daholo ny malagasy rehetra. Ka ny 20 isan-jato dia tranga tsotra amin'ny Andohany dia mihasarotra, zany hoe raha tokony ho sitrana ao anatin'ny 7 andro ianao de miomby le aretina ny toy de mivadika tranga sarotsarotra baka 10 andro. Zay le fiombon'ny aretina moramora zay no mahatonga fahaseporana maivana zay mila fanomezana oxygène, zany hoe mila asina oxygène le olona satria latsaka midina ny tahan'ny oxygène ao anatin'ny rano. Raha vao latsaka ny 5 isan-jato izay tahana oxygène ao anatin'ny raha zay de fa mila raha maso akaiky ary mila ampiana oxygène reo, zany mila miditra hopitaly satria any amin'ny hopitaly ianao vao mahazo ny oxygène. Io moa de fa raha be ankehitriny satria efa tsy ampy nefa ny valan'aretiny ity vao mirongatra ary vao manomboka indray ny fahasahiranany. Ka any amin'ny hopitaly matetika de ampiana antibiotika miaraka amin'ny oxygène, asiana anti-inflammatoire ary asiana koa anticoagulant, zany hoe misakana ny fivaigan'ny manampy ny raha korina tsara zany, zay no asan'le anticoagulant satria fivaingana amin'ny eo amin'ny raha aterak'ilay otrik'aretina no mazana mahafaty sy manome zavatra gravy amin'ny olona. Dia raha ny tokony ho izy zany raha vita fisaboana tsara, mahazo an'ireo oxygène sy fanafody ireo, mahazo oxygène amin'ny alalan'ny masika tsotra amina respirateur na antsoina hoe extracteur na oxygène fotsiny zany any amin'ny hopitaly, de asitrana ao anatin'ny 3 na herinandro marary. Rehefa sitrana ao anatin'izay 3 andro na herinandro zay dia mivadika ka gravy, zany hoe miompy tanteraka ny aretina, reo de 5 isan-jato ny marary no manao an'izay ka gravy zay. Io moa de malaza resahana amin'ny vaovao ty resaka ka gravy ty. Ka ny mampalahelo dia tanora kokoa zao no voan'ity ka gravy ty. Taloha raha 20 taona hoa, zao izao 15 taona, 10 taona, misy ara 20 taona
tratran'ny kagravy, zany hoe eo ihany lay hoe olona efa manana taizana aretina no tena manao anazy io. Ary misy zavatra iray zay mahavelom-bolo sy mampatoky, dia misy fikarohany zany, misy fandiniana ny fisian'ny hoe ADN néandertalien. Io ADN io na molecule moa filaza azy, zay any anatin'ny selan'ny olombelona any izay manome ny vatatsika zany, manome an'ireo nofo, hosatra sy izay rehetra manome amin'ny vatatsika. Dia io ADN néandertalien io zany de rehefa natao ny fandiniana dia tsy misy, tsy hita ao anatin'ny raha ny olona avy aty Afrika, ao anatin'izany tsika malagasy nazara raha misy 0,3% tsy misy raha isan-jato akory zany ny fisian'io ADN io. Nefa io ADN io rehefa natao ny fandiniana dia ny olona rehetra nanao kagravy dia mitondra an'io ADN néandertalien io. Ka izay zany de isaorana an'Andriamanitra fa tsy misy eo amintsika, dia tsy manana risika kokoa zany tsika hanao kagravy. Verina eo amin'le resaka kagravy satria mampametra-panontaniana, maheno foana tsika amin'ny tantara amin'ny vaovao hoe kagravy izao no isany. Ahoana marina ny fisehoan'izany hoe kagravy resahana amin'ny vaovao zany, satria zany kagravy zany dia ny olona avy hatrany de sepotra, zany hoe misy fahaseporana mafy de mafy, zany hoe zavatra urgence, aingana de aingana zany, ka raha vao tsy mahazo oxygène avy hatrany le olona de maty. Ary ny akamaroany aza dia mila assistance respiratoire, assistance mécanique, io le hoe lit de réanimation na farafara fameloman'aina, zay mampalahelo. Dia tsy hita tableau Madagasikara raha eo amin'izay resaka raha izay, satria ny firenena afrikana de maro no tsy manana afa-tsy lit de réanimation na fameloman'aina 4 isaky ny mponina ray hetsy. Tsika tsy ao anatin'izay akory, mbola latsaky zany mety ao amintsika. Ka dia raha sanatria zany ianao tena voany tena kagravy marina, sady tsy misy respirateur izy ty assistance mécanique no tsy misy oxygène, dia ny sitrapon'Andriamanitra sisa. Ary io mampandositra ny drala andehanao Evasanina any amin'ny firenen-kafa any ampita, La Réunion, Maurice, Afrika Atsimo sy ny karazan'ireo, satria fantany voan'ny ataony izy, satria mandrora amin'ny tsy lany, manao tsinitsinina ny resaka fitsaboana eto amintsika. Ka dia rehefa tonga ny tranga ohatr'izany de lasa mandositra, zavatra mampalahelo de mampalahelo, satria izy zareo afaka mbola manararoatra ny fananam-bahoaka, ny volam-bahoaka mbola mandeha mitsabo-tena, nefa ny olona maty ho azy amin'izao. Ka tsara zany mba hisy fanadihadiana mpanao gazety amin'ireny toerana fitsaboana ireny resaka hoe kagravy reny, satria milaza hoe kagravy de aveo sitrana, mbola tsy tena gravy zany. Kagravy zany tompoko, zavatra urgence, fa de amboamboarina moa le resaka hanafenana
fa tsy voafety raharaha ty ary keo natao atsirambina ampy izay kinafinafina nataonareo zay satria mila mahafantatra ny vahoaka mba ho tompona andraikitra, mila mahafantatra ny loza miandry azy, mila mahafantatra hoe aiza misy ny loza ahafahany misoroka sy miala am'izay loza zay, ka ny angatahana de ny amoahana tsy akinafinafina ny marina rehetra na de fantatra raha fa manao ampamoaka ny tsy fahaiza mitantanareo zany zavatra zany, ary keo ny tsy fahaizanareo mitantana eo amin'ny lafiny rehetra na amin'ny lafiny nasionaly zany ankapobeny ty valanaretiny ty resaka arabola fanerahana nahita reny vola nanjavona amin'ny fomba tsy tena tsy rariny reny, miara-pitaovana ny eo amin'ny mpitsabo tsy naloranareo ny prime tokony omenareo ny paramedical, izao ndray tsika mifankahita ka eto famaranana dia manainga ny fitondram-panjakana amerina ny vola satria tsy possible zany hoe nahalanina 1 milliard de dollars tamin'ny Covid-19 andihany voalohany na de ataoko hoe 817 millions de dollars fotsiny ary tsy possible, tsy marina ary tsy ho marina velively novenarvina satria vola zany vola 1 milliard de dollars zany raha nanaovana hôpitaly lehibe zany na vita hôpitaly lehibe atony azo lazaina hoe fa lehibe mihitsy azo antsona amity antsona hoe mbola tsy aso zany fa hoe hôpitaly lehibe ary fenitra sy moderna mahavita eo amin'ny hôpitaly 10 satria eo amin'ny 194 millions de dollars eo millions d'euros mantsy no mahavita hôpitaly lehibe anankiray, ka raha atao mikajikajy raha ataontsika hoe 817 millions euros zany eo amin'ny 700 millions azafady raha 817 millions de dollars zany eo amin'ny 700 millions euros eo mahavita an'izay raha zay hoe hôpitaly ray lehibe isaky ny faritany farafaratsiny 10 vitany raha hoe tena tsy mivita reraky ny faritany iny, ary mahavita hôpitaly lehibe faran'izay ngeza indrindra hoe tena CHU zany zao ny hôpitaly ho atao eto Frantsa 900 millions d'euros manao azy, 650 millions d'euros hôpitaly tsy faran'izay ngeza sy faran'izay moderna azonao eritreretina, misy ny eo amin'ny valiny 700 farafara, misy campus tonga de miaraka aminy campus universitaire ho an'ireo mpianatra dokotera sy mpikapoka mahazaka 200 mpianatra 200 650 millions d'euros nentsika nanjavona ny vola efa 1 milliard de dollars zany hoe efa ho any amin'ny 800 millions d'euros zany nanjavona nefa mahavita zavatra goavana de goavana ohatr'izany, ka avoay ny vola fa mbola any aminareo daholo reo vola reo modina hodikodina resaka bombo resaka sisa tsy te halady zay fa avy reny ny vola ampio ny vahoaka omeo fiarovana ara-dalàna, omeo sakafo reo tena marefo, afarifaran'izay aingana de aingana ny vaksiny fa tsy misy afatsy ny vaksiny no afaka hiarovana sy isakanana zany valana retin'izany, indrindra ho an'ireo olona marefo ara-pahasalamana zany hoe reo olona efa zokiny, reo olona manana taizana retina hafa fanampiny, ka dia
mampahery antsika vahoaka rehetra, ary koa ireo zay namoy fianakaviana tamin'ity valana retina ity, ka dia mametraka ny mandram-peona vetivety indray. Veloma daholo tompoko.